Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ety am-piandohana dia miangavy antsika rehetra mba hanao partage betsaka ity vidéo fampahafantarana momba ny volana Shambany izay hanomboka rahampitso. Hadisy marim-pototra izay azontsika tamin'ny Usama ibn Zaid radiyallahu anhu nanontany ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam: O rirakin'ny Allah, zao tsy mbola nahitanao ny fehivava betsaka tamin'ny volana hafa akoatra ny volana Ramadan, mihoatra n'ity volana Shambany izay misy antsika ity. Fa inona no anton'izany riraky Allah? Namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: io volana Shambany io izy dia volana izay tsinotsiniavy ny olona maro, ary volana adinidin'ny olona izany volana Shambany izany. Ary tsy vitan'izany hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa io volana Shambany io dia volana izay apekarany Allah ireo asa soa rehetra izay nataontsika tety ambony tany nandritry ny iray taona lasa zay, ary tiako eo ampanatanterahana ny asa soa na ny fifehezana ny tenako tonga ireo anjely mandeha maka ny asa soa rehetra nataoko nandritra ny taona anankiray. Raha jerevana akaiky zany hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany dia valiteny anankitelo no nivaliana ny Usama ibn Zaid rehefa izy hita nanatanteraka ny fifehezana betsaka tao anatin'ny volana Shambany. Ny valiteny voalohany dia hoe io no volana izay tsinotsiniavy olona, na ihany koa io no volana izay mahavariana ny olona. Hita tokoa izany ankehitriny satria mialoha kely ny volana Ramadan dia hita ny olona rehetra variana manao ambiance faraparany, manao faradoboka amin'ny ambiance, faradoboka amin'ny fahotana, faradoboka amin'ny zavatra izay ataony, satria araky ny eritreriny hoe afaka iray volana izy dia hifehivava, ka tapitra eo ny rendrarendra, tapitra eo ny fahotana, tapitra eo ny faradoboka amin'ny zavatra rehetra. Saingy teneny ny mpaminany amin'ny fotoana mahavariana olona iny indrindra izy no mifehy, no sady manao asa soa maro, satria ny fanaovanao asa soa mandritra ny fotoana mahavariana ny olona dia tahaka ny nanao hijra na fifindram-monina tany amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Faharoa ny teneniny dia io volana io no apekarany Allah ireo asa soa rehetra izay nataontsika nandritra ny taona anankiray. Zany hoe nanomboka tamin'ny taona lasa mandraka ankehitriny dia navorony Allah ireo asa soa rehetra amin'ity volana Shambany izay manomboka rahampitso zoma ty, no apekarana azy any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ny valiny fahatelo tiako izy tenen'ny mpaminany eo ampanaovana fifehezana aho no entin'ireo anjely ny asako mandritra ny taona anankiray entina miakatra any amin'ny Allah. Lesona azontsika tsoana amin'io mandritra ny volana Shambany izay manomboka rahampitso 31 janvier ty dia tokony hiomana antsika amin'ny fanazara-tena farany amin'ny fanaovana asa soa sy ny fanompona mba hahafahantsika mahazo valisoa an'izany volana Shambany, ary tsy anisan'ireo olona variana, tsy anisan'ireo olona manao faradoboka amin'ny fahotana, fa faradoboka amin'ny fanaovana asa soa no ataontsika mandritra an'izany volana Shambany izany. Faharoa, ao anatin'ny volana Shambany no fanefany ireo olona ny fifehezana izay trosa tsy vitan'izy ireo nandritra ny taona maro. Ary ao anatin'ny volana Shambany ihany koa no famoahan'ny olona ny zaka, izay olona manao zaka dia miandry izy amin'ny volana Shambany amoahany zakany mba ahafahany manampy ny olona amin'ny volana Ramadan. Za eto ihany koa dia manentana antsika hanao colis Ramadan dia amin'ity volana Shambany ity no amoahana ny zakanao, ny sadakanao ho fanampiana ny olona amin'ny fiomanana amin'izany volana Ramadan izany. Ary farany dia tokony hifehantsika ho an'izay mahavita mifehy mandritra ny 15 andro voalohany amin'ny volana
Sha'ban, zany hoe 10 andro voalohany zay mahavita mifehy, afaka ataona mifanesy zany, afaka ataona amin'ny tsy tapatapaka izany, zay avitanao fa manao fifehezana mimbetsaka fotsiny nao amin'ity volana Sha'ban ty, fa io dia fiomanana farany, échauffement mialohan'ny idirantsika amin'ny volana Ramadan, ary miezaka manao asa soa, fa manao sadaka, fa manao zaka, manefa fifehezana, manao sola eny amin'ny moské, mamaky Qur'an. Zay fanompoana hitanao fa tsara dia ataova avokoa amin'ity volana Sha'ban ity. Ary androan'ny alina inshallah amin'ny 5 dia iresaka antsika amin'ny fanazavana amin'ny antsipiriany io hadisy zay voalazan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama sy izay rehetra mifanaraka amin'izany tokony ataontsika inshallah. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity, apartao betsaka ny video ary ny rendez-vous-ntsika androany alina amin'ny 5 hanazavana amin'ny antsipiriany ireo zavatra voatenin'ny mpaminandreo amin'ny andirektantsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.